Atolotry ny malagasy Egyptian sy ny XL radio anao izao. Ilay tantara mitohy nampitondraina lohateny hoe Sedra. Tantara nosoratany Ertina Patrick. Ireo amelan-tantara Safidy Razafiarimanana no Njiva. Anja no Finaritra. Safidy Nekena no John. Tafita no Cynthia. Fitahina ATN no Nicolas. Narefeo Janta Finaritra. Mikirakira lafin'ny teknika Citoyen Arnaja. Nanatontosa RMK Rovaneko. Andro fahatelo. Misaotra betsaka ry John, tena mahay mampianatra ianao a. Azoko tsara daholo izay zavatra nampianarinao a. Adidiko aniny mampianatra anao tsara ary mahafaly ary efa mahay mpianatro. Sady ianao koa any mitongo loatra ka na zavatra mbola tsy tokony atao aza dia efa tediavinao ahay daholo e. Ka ianao tsinona mampiantako. Mandrotsirotsy be mihitsy ny feonao mampianatra. Nasika kely mihitsy ianao ilay zasaka natory teo. Ka ianao kosa nefa reraka nefa dia mbola miaritra ihany e. Zavatra mbola azo atao manaraka ireo. Sao dia elabe indray zaho vao afaka mankatiako. Aza matahotra fa omeko valosoa be ianao raha afaka kiny examen amin'ity. Zany a. Efa lera koa izao fa andao amin'izay tsika hisakafo e. Dia tena misahirana amiko mihitsy anie ianao ty ry John. Eo re ataovy e. Aza miafafy zany. Misaotra ry John, fa tena mahay mikarakara ianao a. Tiako be zany lehilahy mahay mikarakara zany. Ianao koa zany. Tsy maintsy miezaka re. Iza koa moa no hikarakara anako ato rehefa tsy mahay zaka. Mbola manao zavatra nga ianao avy eo. Tsy misy ninina ataoko tsony ka. Voalasy eo ary ianao zao dia mangina rereto ako. Andao ary mba hiaraka amiko raha tsy misy atao ihany ianao e. Eny ary afaka. Fa hoaiza aloha tsika e. Akany amin'ny coiffure. Tsy zany mantsy fa misy fety any am-piangonana rapitso dia tiako ambarina zao ny voloko fa rapitso mety milahatra be. Io mana vetivety ary aloha za dia andeha. Sady efa lany koa ty ny sakafo. Tsotsotra kely ny ato amin'ny John nefa dia mahatamana. Izy koa aloha dia bantsarika be. Sady manam-panahy ihany koa. Izay ny tsapako aminy aloha hatreto. Izay anie dia vita e. Andao amin'izay tsika andeha ary e. Ody le Sir John. Oay, finaritra marina. Efa andeha mihitsy izay io hitanao io zaoko. Zany ve? Izy aloha ny Cynthia e, mpiara-mianatra amiko. Dia izy kosa ny Cynthia ary finaritra. Namako mipetraka ety, mianatra iny Ankatso koa izy. Manahoana finaritra, dia faly mahafantatra. Manahoana dia faly mahafantatra koa. Fa hoaisinareo ry John? Andeha kely any amin'ny villa andre izay a. Ndao ndrira hiaraka aminay e. Mahasotonareo roa e. Mbola misy zavatra ataoko izay koa mantsy avy eo fa saika indrana kely any John fotsiny nandalovako tato. Ao fa makao aminao za rehefa tonga e. Lasa aloha zay a. Veloma finaritra. Veloma kia. Tena sipany John mihitsy. Namana tsotra fotsiny koa ve tia anao fihetsika ohatr'ireny. Fa tena tsara tarelo le sipe. Mialina kely azy mihitsy a. Nefa iny ve teo atakaliny John e. Teo ahoana nefa fitiavako azy tena efa ela no tsiry tato am-poko. Efa miezaka foana maneho an'izany azy kanefa dia tsy miraika amiko akory izy. Eny ho tiavako mangina foana ianao ry John. Ato aloha ry John mipetraka. Mahay mitondra fiara nga ianao. Tokony mba ianao mantsy izao no mamily. Tena tsy mahay anito ako. Voasahitenanao mihitsy aho zao hoe mba hampianaro ary aza matahotra fa omeko valosoa be koa ianao rehefa mahay za e. Mbola nangam-bola kely fotsiny za hikarakara anazy. Sao fanampianao azy ao ry John dia efa valosoa lehibe ho aho. Ampianariko ianao rehefa malalaka. Sady raha izay sara ampianaranao any amin'ny auto-école indray
aza matahotra fa etoako daholo izany hatramin'ny fikarakarana permis. Tena marina ve zany? Misaotra betsaka ry Cynthia, fary be za. Tsy misy isaoranao reny amin'izany John. Efa niteny anao za fa hoe hanampy anao foana. Fa izao tokoa ahoana ki izay? Ohatry ny hafahafa be izany ny fihetsik'ilay tovovavy namanao teo nahitantsika. Ka mety gaga ngamba izy nahitantsika. Mety taratara aminao izy ngamba matomanao an'izany. Sady tovovavy tsara tarehy ve dia jerijerena fotsiny ry John. Ka efa toy ny anabaviko aniny nandraisako azy hatramin'izay. Sarotra amiko ny hamadika an'izany ka. Fa efa ela tokoa moa izany nareo no mifankalala? Ie, izy sy Njiva zao no namako akaiky indrindra. Mbola kely izay sy finaritra no mifankalala. Izy no namako aty rehefa miakatra aty an-tanà zay. Njiva indray efa kama be hatreny amin'ny lycée tany Analavory. Zao samy tonga aty an-tanà aty izao indray dia samy mifindra taty zareo. Gestion amin'ny deg samy mitovy amintsika Njiva ary finaritra indray ao amin'ny lettre manao anglais. Zany? Oay, efa itsy aloha itsy ilay botika ry John. Aleo ataoko maka sisiny eto ny fiara. Tena mahafinaritra be ny fiarahanay Cynthia androany. Milaira nga sipiny ananany avokoa na nendrika na mibika. Ny atsara-panahy moa dia tsy lazaina intsony. Fitiana zavatra be dia be za ty atao amin'ilay botika nidiranay. Fa tena mafatifaty be kosa aloha izy le nanao volo. Mivoaka tsara ny endriny maranidranitra ravan'ilay volo lavatra any ambalahany. Naka sary maromaro zay teo ampanoharana an'ireo akanjo ny fidiny mba ho fahatsiarovana hono. Fa tia izay tsy nihaona nandritry ny herinandro tiako olanako. Sady tsy mahasaraka azy zany. Tena i papa ty miantso anaty. Allô papa? Allô, Cynthia. Efa napetrapetraka daholo ny asa sy zavatra rehetra tokony atao mandram-piveriko. Ny antso atampoka mantsy tare hoe tsy maintsy mandeha aloha no zaka dia tsy nahndry anao fa dia lasa. Ie, efa niteny tamiko mamanka. Tamin'ny eto andro teo hono ianao no nanaingy. Dia efa tonga any izany papa? Ie, efa miditra ny tanàna ny Tomasy ny zaka. Taty vao nisy izao dia izay vao afaka ny antso anao za fa bonne nuit anao sy maman. Misaotra papa. Tsy mety mahita tory koa izany. Ary misy message tonga ny hito e. Avy any amin'ny John ity. Aleo vakina. Mahafinaritra be ny pro atsika androany. Dia tena misaotra betsaka kia. Bonne nuit. John, tsapako hoe misy fihetseham-po hafahafa izany ato amiko rehefa miaraka aminao nefa tsy haiko ny antony. Dia mitady ho raiki-pity aminao ve izany za e? Aleo izany hoany ka. Aleo valinito message ito dia manao révision kely aloha mandra-pahatonga ny torimaso. Dia izay letsy nomezany finaritra fotsiny za tamin'ny nambarako azy fa tiako izy. Ka iverany famivazivazy kosa ny letsy lahy. Ary izay toy ny mpianadany ny fandraisana ka tampotampoka eo lahy dia mahita an'izany mitory fitiavana azy izany indray. Asa hoe mba inona koa no nanatataitra ny latao? Efa ela kosa ny letsy ihany naniry azy saingy tsy niteny fotsiny. Sady ilay ihany ireny fiarahanay sy malala taloha ireny koa. Izao izay ty efa nisaraka. Ka nanahoana nefa mivaliny? Ahoana ozy izy finaritra tamin'lahy? Mbola tsy amin'izany mihitsy ho niletsy ny sainy. Ny fanomanany examen hony aloha izao. Ka marina kosa ny letsy ny azy. Sady efa ray volana konko sisa dia tongako. Efa mba manahoana aloha ny fanomanany lahy azy eo tokoa e. Mbola misy tsy dia voafehy letsy eo amin'ny comptabilité. Fa andehanao kany amin'lahy ihany rehefa malalaka za. Amin'ity herinandro ty aloha za afaka foana e. Tongava rehefa misy fotoana lahy. Amin'izay koa mba mitazatazana fifi kely e. Izy ary letsy ty mbola tsy miraika ny amiko akoriko. Azo ny lafoana letsy iny fa maharita. Ary nanahoana le pro an'la Cynthia tamin'ny sabotsy letsy? Nahafinaritra letsy ny sipiny e.
avy nampianatra azy za dia nandehandeha tany amin'ny botika tany izay. Reto daholo ny sarina ray jery lahy. Mifanentana tsara kosa lesanyko. Saint-Dias John. Manina le tsara iranana izy. Vao roa andro koa ve lesy izao no nionana dia efa tonga amin'izany sady aleo mba bekama ihany aloha e. Sady efa misy peratra fiancé koa ny le tsy tsikarotro teny amin'ny tanany. Mety efa manana fofombady ngamby izy. Inona raha ilan'izany fa ataovy sponsor fotsiny. Sady tena tafany ela raha miaraka amin'iny e. Sao ary tia mbola tsisy ninina akory dia efa mibotsina ny paosiny lako. Eny e, tsapako ane hoe tia azy ane lety izany efa ohatrany tsy sahako ny teny an'izany raha izao loka. Sady manako lety za hoe ataoninona moa le zahabany tsy afaka ty. Zay indray le ty. Ny fitiavana lesy tsy misy an'izany fa rehefa samy tia fotsiny dia mandeha ho azy io a. Izy ne le tsy mety tsy haninona amin'izany raha hoe tena tia fa reo ray aman-dreniny ihany no tsy haiko. Dia mila mitsapa ny alalan'ny rano izany alà vao mitsoboka ko. Ary miantso ane lesy meserene izany e. Kiny amin'ny vetivety lesy za aloha. Miandry alahy eto lesy za. Sady finaritra koa ary tia tamin'ny manantony tiako. Manao jifa ary hoaiza koa John niny. Fifi. Natsomy meserene izy e. Za ndray zao salama tsara hitanao izao ko. Ny foko fotsiny izao no miandry an'ilay fitiavana be avany aminao. Zay indray. Ay, marary anie izany. Jereo anie raha tsy mihepaka mihitsy e. Am'fazifazinao mahasosotrako. Sady ianao ty ve dia tsy misy eritreritra afa-tsy izany e. Nena zao ty examen efa akaiky ty mampiasa ny lohako. Ny examen io atao foana iny e. Sady efa ela nanomana azy ka tsy tokony hisy hampanahy raha tena nianatrako. Ay, nenao ngambo izany. Tena tianao anie zary Fifi. Efa tsy androko mihitsy ny ilazanao aho fa tiako ianao. Raha izao aloha dia aza mananteny e. Mbola tsy mieritreritra ny amin'izany mihitsy aho. Ao ary fa mandro ny valiteninao zahay. Nefa aza modina fanina kosa moa ty fo kely efa tena raiky pity be. Hoy teo ny amin'izany e. Sady oka kosa efa ty tamin'ny manantona antsika ty John. Mafana kosa izany resaka rehetra izany a. Tazako avery. Manahoana aloha Fifi e? Manahoana John? Inona ko azy mesereny an'lahy teo lesy? Nresaka tamiko letsy izy hoe asiana fiarahamin'ny ny promotion rehefa vita ny examen mba hamaranana atao ampianarana. Dia izany nasainy andraikitra an'izay raha ohatra hoe vonina nampy ala isany. Vonina letsy za. Sady ho ataontsika matotra be io. Ary finaritra ahoana ka? Afaka vendry? Eny e, manampy anareo ireo lahy eo foana za rehefa afaka. Fa ahoana tokoa aloha ty pro antsika ty e. Za zareo andao anareo aloha fa mbola misy fotoana vonjeko izay a. Mandalo amin'lahy ihany ary John rehefa afaka. Sure lare. Velominy jiva. Okey. Bay finaritra. Andao zany tsika tonga dia hodika. Anao inona ty fotsiny koa moa? Andao zaniko. Fa tsy aleo ve mandeha tongotra tsika sady mba miresadresaka e. Andao ary. Dia inona le resaka? Fa sipanao ve hoary John le vehivavy hitako tao aminao tao iny a. Hitako tena fampitantana be mihitsy mantsy nareo ko. Saint-Diavy? Mbola namako fotsiny aloha izy hatreto ka. Fa olo tiana tsy ho atsy io. Afanga kosa moa dia tsy maintsy hoe izany e. Tiako ihany izy saingy maninona ry John? Aleo izany ho any ka. Tia Saint-Dia John fa tsy te hiteny amiko fotsiny. Natolotry ny malagasy Egyptian sy ny XL radio anao teo ilay tantara mitohy nampitondraina lohateny hoe Sedra. Tantara nosoratany Ertina Patrick. Ireo amelan'ny tantara Safidy Razafiarimanana no Njiva. Anja no Finaritra. Safidy Nekena no John. Tafita no Saint-Dia. Fitahiana ATN no Nicolas. Narefeo Tsanta Finaritra. Mikirakira lafin'ny teknika tsy tohaina arinaja. Nanatontosa RMK Rovaneko. Mbola itoy.